Mijanona orinasa mpanjakana tanteraka ny paostra malagasy araka ny filazan'ny Italia General ity orinasa ity sy mandisy ny tsao izay milaza fanaka vola be avy amin'ny kitapom-bolan'ny paostra malagasy ny fanjakana ity farany nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety no nanamafy ny Italia General ny paostra fa tsy maintsy asongadina ny ezaka ataon'ny orinasa mba nomezina fahafampo ny etaeta ny mpanjifa ny indrindra amin'ity taona 2024 ity faneho-kevitra noraisiny Sibelarandray Mazava. Tsy vaka ny fanjakana malagasy vola ny paostra malagasy na dia orinasa 100 isan-jato ny fanjakana azy ary mpiasa mpanjakana 100 isan-jato no miasa ao hoy ny Italia General ny paostra malagasy manampy amin'ny alalan'ny tantorika araka izany no azony atao ny fanjakana ho an'ny paostra malagasy ka disy ny filazana fa misy ny vola ilain'ny fanjakana ao anisany asa ataon'ny paostra malagasy ny fizarana ireo vatsim-pianarana sy fisotrondronono ho an'ireo be antitra. Tatsika azy teo dia miakatra be mihitsy ny tombo be mihitsy ny entana na ny avy any ivelany miditra makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny paostra malagasy na ny avy eto Madagasikara mivoaka makany ivelany ka alefa amin'ny alalan'ny paostra malagasy. Karazana entana salaminina izy ny karazana entana ny mpandraharaha indrindrindrindra na ireny orinasa reny ny orinasa afakaba na ny olon-tsotra dia mandefa entana amin'ny paostra malagasy avokoa. Fantatsika tsara fa mbola be dia be ny malagasy any ambanivohitra any mba te hisitraka an'izany findramam-bola zany fa tsy misy an'ireny le microfinance reny any amin'ireny faritra reny. Ny paostra malagasy anefany manana masoivo ny oatra ny 500 sy 400 dia eritrereto tsara raha hoe raha ireo masoivon'ny paostra malagasy rehetra ireo no afaka hampindram-bola ny olona any ambanivohitra tsy voatery ny mpamboly sy ny mpiompiany fa na ny mpivarotra na ny mpandraharaha na ny mpiasa mpanjakana any amin'ireny faritra any ambanivohitra reny aza dia afaka hisitraka an'io IMF Crédit ny paostra io avokoa. Tato anatin'ny taona vitsy ny voatra sy nampitomboana ny asa izay natao ny paostra malagasy sy ny onantsony amin'ny asa maha paostra azy fotsiny fa nitodika ny fampivoarana ny teknôlôjia amin'izao mirosa amin'ny fampiasan'izany indrindra amin'ny fandoavam-bola azo ampitaindavitra eo ihany koa ny fandefasana entana eto Madagasikara na ny ivelany izay tsy maintsy ampanarana ny teknôlôjia nisy ny fiona teo amin'ny Italia General nisy ny mpanao gazety amin'izao fiandaon-taona 2024 izao sy nanaovana toma ihany koa ny asa vita ny taona lasa.